Aleluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'ny alalan'izao video izao. Anio alakamisy fa 8 ny volana Jona 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo. Anio aho dia hitondra ny fampitandreman'ny Tompo ny amin'ny zavatra anankiray izay naseho ny tamin'ny zanako vavy tao anaty nofy. Ry havana, eny, miverina eto foana aho. Raha mbola omeny Tompo fotoana ahafahako manambara izay tiany fanahy masina ampitandremana antsika tompoko. Satria tiantsika ny Tompo Andriamanitra mahery ary tiany isika tena ho voavonjy avokoa. Amen. Isika tsiraray avy isam-batan'olona izay manam-pofinaina dia tiany Tompo ho vonjena avokoa. Ry havana, manasanao aho aloha hivavaka ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehany fanahy masina, ka izy no hitarika ny teny izay ho ambara, satria izy no mampiseho ny zava-miafina, ka mangataka aminy aho mba hitariany ahy, ary koa ny marina izay voambarany tamin'ny zanako no voambara eto. Na dia nosoratako ary izany dia izay tiany ambara no voambara tokoa. Ary koa mba ampahereziny anao ahatsapa fa ny Tompo dia miteny amintsika mandrakariva. Hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao, satria tsara indrindra ianao Jesosy. Jesosy eo, inty aho manetry tena eo ambanin'ny tana maherinao. Jesosy eo, mangataka aminao, oka ianao Jesosy no hiteny amin'ny alalako, araka ny fitariany fanahy masinao tahaka ny nataonao hatramin'izay Jesosy. Ka mitenena fanahy masino, satria piasanao aho, voninao anao ny asanao, mandra-pialako ety ambony ity tany ity. Ka mangataka aminao fanahy masino, oka ny nofoko angina, fa raiso ny kontrola ny momba manontolo fanahy masino, na ny tenako, na ny fanahiko, satria tranonao ao fanahy masino. Ary mangataka aminao koa aho, oka ny olonao tsiraray avy, tena ifoa ara-pana tokoa, satria tianao izay hiambina, satria tena efa kely sisa dia ho avy ianao Jesosy, ho avy any amin'irao an-lanitra. Mangataka aminao koa Jesosy, oka ny ranao, andrakotra ahy, sy ny ankohonako, ary ny asanao, sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika zay mitady alefany, dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevina, mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany, fa miverina ny andavaky ny fariafo, toy ny lavenina, satria no levoninao Jesosy tamin'ny ranao soa. Misaotra anao Jesosy, satria anao no manda afo manodidina anay olonao tsiraray avy, ka misandrata Jesosy eo anatrehany izao tontolo izao. Misaotra Tompo, oka ho iena tahaka ny tenin'ny Jona mpanao batisa, fa ianao kosa Tompo, oka ianao no hitombo Jesosy, oka ianao no hitombo Jesosy ho hitany olona rehetra ny fahalebiazanao. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo malala o. Aleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, ny fijoroana vavolombelona izay hoentiko anio araka ny teneniko tery am-piandohana dia mombany amin'ny zavatra nasehon'ny Tompo tamin'ny zanako vavy. Ilay nofy zany dia efa ela ihany, fa anio izany no tiany Tompo izarana izany sy ampitandremana antsika. Ry havana, tonga dia holazaiko ny nofy izay nasehon'ny Tompo tamin'ny zanako vavy. Ny nofy zany izay nasehon'ny Tompo taminy dia fantatry ny zanako vavy fa tany toliary no nitondrasan'ny Tompo ny fanahany tao anaty nofy, nampisehon'ny Tompo ny zavatra ho avy, ny zavatra ho avy izay tsy ho ela intsony, dia efa ho isy izany. Ry havana, mila isika mitandrina mafy tokoa, satria tena efa akaiky Jesosy,
ary zava-doza maro a no iseho eran-tany. Nosoratako a ny zavatra izay nambarany, ovakiko a izany, ary ao anatin'izany a dia ambarako a ny verse anankiray a izay nomeny fanahy masina momba an'izany. Ao arinan'ny fijoroana vavolombelona izany a no anomezako ilay verse, fa ovakiko izany a izay azoko azavaina atao amin'ny teny a izay nomeny fanahy masina. Nahoana moa no miteny hoe azoko azavaina? Zany hoe lavabe zany a no nosoratako ny amin'ny fanazavan'ilay zanako. Izy rehetra dia azo ambara avokoa, fa ny fanoratako azy zany a ndraindray a miverina ilay teny, dia eo zany a no anambarako izay tena voatenyilay zanako tsara sy tena hoe frazy milamina tsara izany. Ny tenin'ny zanako zany a dia ny teny izy hoe noentin'i Jesosy tany Madagasikara tao anaty nofy izy izany. Ary ilay toerana izany a no ny efa niresaka izay mianaka dia fantany ary fantatro tsara koa fa hoe Tuliara ilay toerana. Satria hoy izy a tonga teo amoron-dranomasina izy zany a, dia ilay ranomasina zany a teo amoron'ny ranomasina dia feno fotaka zany a, araka le fiteny hoe vaseux boueux zany a ilay ranomasina zany. Eo amorony zany a ilay fotaka zany a ohatran'ireny malemilemy be reny zany a ny eo amorom-pasika zany, eo akaikin'ilay fasika zany. Dia misy hazo hoy izy a avy eny aoriana zany a, hitany zany a le hazo maniry a, fa tena efa ratsy zany a ireo hazo ireo. Zany hoe hita zany hoe marary zany ilay hazo satria sady maina zany a, ary tena tsapany hoe vida zany a ilay toerana, ary ohatran'le fiteny hoe malsain, zany hoe tena hoe toerana hoe mampahafahafa zany a, tena hoe tsy mampa-alaise ianao zany a ilay amoron-dranomasina zany. Satria na dia mijery an'ilay toerana zany ianao a dia tena hafahafa be, satria ny hazo a dia maina, ary koa marary zany le kakazo hita mihitsy zany a, ary koa zany a lay amoron-dranomasina zany a tena hoe vida, hafahafa be zany a ny paoziny leo amoron-dranomasina. Dia nahita zany izy a gasy a eo amin'ny 9 eo zany a ireo olona gasy ireo. Dia lehilahy a, dia vehivavy a, dia tanora zany a sy antitra, fa tsy nahita ankizy izy zany. Dia nipetraka nanao boribory zany a ireo olona ireo. Zany hoe mipetraka zany izy ireo a, fa ohatrany hoe mifanatrika zany satria manao boribory zany. Dia hitany zany a ireo olona ireo a fa ny fitafian'izy ireo a ohatra ny fitafian'ny olona atandroy. Izay no mahatonga alay izy hoe any amin'ny sud de Madagasikara manao fitafiana atandroy hoy izy. Dia ireo olona ireo izy a dia tena reraka be, ary hita hoe tsy misy forsa intsony zany, fa tena reraka be. Ary hitany izany a fa tena hoe tsy misy fanantenana intsony zany a ireo olona ireo. Hitany mihitsy zany a ny fijerin'izy ireo, fa ny fijerin'izy ireo izy a dia ohatran'le olona mijery a, fa tena hoe verivery a ny saina zany. Raha ohatra ka mijery ianao a, mijery vida zany, zay zany ny fitenena azy moa aty. Zany hoe mijery a fa ny sainao tsy ao intsony. Zay zany a no fahitany an'ireo olona ireo. Dia mafana be hoy izy a ny andro, ary no ilay ranomasina hoy izy a dia tena hoe humide zany a ilay andro. Zany hoe tsemboka ianao zany a
fa ohatrany hoe na ny ainao zany ohatrany hoe miraikidraikitra ny hafanana zany zay le hoe humidité zany tena misy humidité zany ilay andro zany dia tsisy rano azo sotroina hoy izy zany hoe tamin'izy nanazava tamiko dia izy tonga teo amoron'io ranomasina io nahita zany izay fahitana izay nofo izay naseho an'ny tompo zay dia tena tsapany fanahany mihitsy zany ny zavatra iainan'ireo olona ireo satria na ny tenany ary na tsapa ny zavatra misy mitranga zany amin'ilay toerana. Amen. Dia nisy vehivavy anankiray ny akanjo atreo amin'ny ambany keliny tratrany zany hoe mivoaka zany ny nonony. Hitanareo raha ohatra ka hoe manao akanjo zany ny olona anankiray zany hoe lamba fisikina moa zany le izy raha fitenena azy satria le fitafiana any amin'ny tany atsimo sy any amin'ny lakoty hafa koa misy mitovitovy an'izany ihany fa eto zany dia ny tany atsimo izany no naseho an'ny tompo tamin'ny zanako vavy. Mbola misy vidéo hafa ho avokako eto manambara ndray any amin'ny tany côté Tamatavy efa voasoratra fa ny tompo no anome fotoana amoako an'izany dia hotoizako ilay teny izay nambarany zanako vavy dia hitany zany ilay ramatoa anankiray ilay mipetraka miaraka amin'ireo olona 70 ireo ny lambany zany dia ambanin'ny nonony dia mipetraka amin'ny tany moa zany izy ireo arak'ilay voalazako teo manao boribory dia eo amin'ny tongotry ilay ramatoa zany hoe ny tongo zany ny fanazavany zanako tamiko dia hitanareo ohatra ka mipetraka amin'ny tany ianao de ny tongotra anao roa ataonao ohatrany hoe microiser zany fa devant dia ohatry zay zany no fipetraka ilay ramatoa dia ny zanak'ilay ramatoa lahy zany efa lehibe anohany amin'ny 12 taona na 20 taona anohany zany io zanalahy io izy lay zanako vavy dia tazominy zany eo amin'ny tanany ohatrany ireny fatao amin'ny zazakely ireny ny lohany zany no mipaika amin'ny tongotra ilay ramatoa eo amin'ny feany zany raha mazava amintsika zany ny fanazavana dia tazomy zany ny lohany zanany zany hoe ohatrany ireny zazakely orotsorotsona ireny fa ny lohany zany no eo ambony feany reniny dia ilay zanany hoy izy eo amin'ny 10 na 10 minitra eo angambany dia efa hofaty satria tsisy anina hoanina itsony zany hoe ao anatin'ny faminina izany tsisy anina hoanina itsony ary tsisy rano tsisy ninoninona dia ilay ramatoa zany ny molotry ilay ramatoa mainty be ny molotry ilay ramatoa ary araka ny noteneniko teo hoe ny fijeriny dia tena hoe efa tsisy azo atao itsony tena efa kivy tanteraka izany dia araka ny teneniko koa hoe eo amin'ny 5 na 10 minitra eo zany angamba hoy zanako vavy dia hofaty zany ilay zanalahy dia ilay molotra mainty be hoy ilay zanako vavy dia nijerentana anaty internet zany dia maladie scorbut zay ny anaran'le izy zany hoe aretina azo avy amin'ny mosary satria tsisy vitamine itsony tsisy fruit tsy misy légume dia zay zany no aretina azo ny olona no ny mosary satria hoy izy tena mainty be ny molotry ilay ramatoa
ireo olona ireo zany efa mahi daholy ary tena efa hoe tsisy azo antenaina intsony zany ny fahitana an'izy ireo zany. Dia ny anarany ilay aretina koa dia antsoina koa hoe pestany ranomasina zany. Dia hotoizako ny fanazavan'ilay zanako. Dia tazominy zany ilay zanany ary izy aza tsy mihetsika. Ireo olona ireo zany dia tena tsy mihetsika satria tena efa désespéré zany, tena efa hoe kivy tsy hitan'izy ireo intsony izay atao, tsy afaka manao na inona intsony. Dia nisy ankizy vavy sy ankizy lahy tanora anankiroa zany izy ireo, lahy anankiray dia vavy anankiray alavidavitra kely no misy zany anireo groupe ireo. Dia izy roa ireo zany tena hoe matory amin'ny tany indray. Dia ilay zazalahy avy ao andamosin'ilay zazavavy dia mitomany ilay zazavavy, ary ilay zazalahy dia mitazona anazy, zany hoe ny fahitany zanako azy hoy izy dia tsy hita ny zanako vavy zany izay atao satria ireo olona ireo dia tsy misy azo antenaina intsony. Ary ny tena zava-doza tompoko dia ny ten'ilay zanako vavy hoe matoy izy ireo nanao boribory dia eo ampiantsona ny fanahin'ilay zanan'ilay, zany hoe miomana angambana izy ireo izy na efa eo ampanaovana an'izany, zany hoe fanompontsampy mba ampiverina ny ain'ilay zanak'ilay ramatolahy zany, zany hoe fanompontsampy no ataon'izy ireo. Miantso ny maty, miantso an'ilay zanany zay efa maty mba ampiverina ny ainy. Zay no natonga an'izy ireo izy manao boribory. Tsy matoky an'Andriamanitra izany, tsy mivavaka izany. Ry havana, mampitandrina antsika ny tompo. Izay no zavatra iseho. Ny olona efa ao anatin'ny désespoir, ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny anohanana, anatin'ny fahaverezan-tsaina, fahaverezan-kevitra, nefany mbola miantso asatana ihany, miantso devoly ihany anavitra an'izy ireo. Ry havana, zava-doza izany no mampisy ny mosary, izany no mampisy ny tanan'Andriamanitra ny enjera amin'izao tontolo izao. Mila isika mitandrina tompoko, mila isika mitandrina. Ho avy izany, ho avy ny fotoana tsy ho hisy sakafo intsony any amin'ny tany atsimo, ho avy izany. Izay le fanambarana anatiny anankiray zava-doza iseho any Madagasikara amin'ny andro avy. Izay no mahatonga ny tompo mbola miantso antsika foana hibebaka ary hiverina aminy, satria tadidio tsara fa ireo zanak'Israely dia ozona no nanjoan'izy ireo no ny efa tsy nakatoan'Andriamanitra. Oka ianao no hamaky ny teny ao amin'ny boky ny Deutéronomie toko 7:20 manomboka eo amin'ny 5:10 ka hatramin'ny farany, manomboka eo ny ozona, ny loza anjo any zanak'olombelona rehefa tsy miverina amin'Andriamanitra. Fa raha kosa isika miverina amin'Andriamanitra dia manomboka eo amin'ny 1:1, zany eo amin'ny boky Deutéronomie toko 7:20, 1:1 ka hatramin'ny 4:20 eo fitahiana no ataon'ny tompo amintsika. Fa kosa rehefa tsy miverina aminy isika dia manomboka eo amin'ny 1:10 dia ozona no anjo antsika raha ohatra ka mipetraka amin'ny fahotantsika isika, ary mbola manompo sampy, mbola mijangajanga, mbola manao zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Ry havana, tiantsika ny tompo,
ny teny a zay nomeny fanay masina momba an'io fijorona vavolombelona io a dia ao amin'ny bokyny salamo a fa 7:1 ovakiko amin'ny anarany Jesosy Tompo. Ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Amen. Riavana tonga mitsika ny tenin'Andriamanitra izany anio hoe ny adala hoy ny tenin'Andriamanitra no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy sy vetaveta izy. Zava-doza izany, tsy mba matoky an'Andriamanitra, tsy mba mino an'Andriamanitra, fa manao izay ratsy sy vetaveta. Ny fanompo-tsapy eo anatran'Andriamanitra dia fa vetavetana eo imason'Andriamanitra izany, ka afo be no miandry. Apokalipsy 1:29 averiko eto foana am'izay aintsika tsy enjery, mba tsy avery fanantsika any amin'ny elo. Oka isika hitandrina tompoko, fa tiantsika ny tompo. Mifoaza fa kely sisa dia ho avy Jesosy. Riavana izay ny anio, oka isika andinika fa ny zavatra iseho izay aseho any tompo aminay dia zavatra ho avy. Miambena tompoko, so de tara loatra, ka nenina no sisa eo amin'ny fiainanao. Riavana, mahereza tompoko. Raha mbola misy ny fotoana dia miverina eto indray aho, fa izay aloha ny anio. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.